La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Panultra anao ny fampalalam-baovao. Omby 50 mahery no efa votsitra teo ampelantanan'ireo andian-dahalo any amin'ny distrikan'ny Donga Atsimo tao aorian'ny fanarahandezana nataon'ny mpitandron'ny filaminana. Mbola mitohy hatramin'ny ity andro an'ity ny fifanjevona teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Tsy misy manana fahazahoan-dalana hitrandraka na iray aza ao amin'ny fitrandrana Berilium ao amin'ny commune Andilana Avaratra, hoy ny ministry ny Harena Kibontany. Antony nanakatonana ny kariery zany izay niteraka korotana. Misy 720 ireo antota taratasy voaray mahakasika ny fangatana karatra mamatianina ho an'ireo mpanao gazety eto amin'ny faritra Analamanga raha nambaran'ny vao miaraparitra tamin'ity androany ity. Tao aorianan'ny sivana natao 470 ireo antota taratasy no nekena. Miampitombo ny mpividy volom-behivavy teto amin'ny vohatra Tatoato manoloana izany. Misy ireo mpangalatra manapaka volo eny amin'ny andalambe atao ny bioririka sy analakely. Volo izay amidin'ireo mpangalatra manomboka amin'ny 3 alina ariary. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny tranganana fanonganana mpanjakana Rony Fanesy atao anatin'ny 7 volana tany Mali. Ny fiandohany ity herinandro ity nogadrain'ny tafika ny filosy ny Prime Ministre ny fitondrana tetezamita any amin'ny toerana. Nedetiny revetra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanibotsika ny vaovao omby 50 mahery no efa votsitra teo ampelantanan'ireo andian-dahalo ao amin'ny distrika amin'ny Donga Atsimo taorian'ny fanarahan-diza ataon'ny mpitandron'ny filaminana. Mbola mitohy hatramin'ity androany ity fifanjevona teo amin'ny andaniny sy ny ankilanao Florio. Mivoatra tanteraka ny toedrara any amin'ny faritra Donga Atsimo taorian'ny fanarahan-dia ataon'ny mpitandro filaminana anireo andian-dahalo mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika hatramin'ity androany ity. Raha ny vaovao azo farany tamin'ny 12 ratoandro teo, efa nisy ny vokatra azo tsapahi-tanana, vokatry ny fifanandrina teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo andian-dahalo ireo, raha ny nambarany solovam-bahoaka ny Donga Atsimo. Ny fivoarany toy zava-misy amin'ny Donga Atsimo amintsika miresaka zao ny mampitorinandro moa zany misy ny andian-dahalo izotany akandrefana mitondra omby rehefa lambiany atsinanana zareo zany dia mifampizara tany io ny fanehatra tamin'ny miaramila aloha voalohany indrindra ka nahababoany le omby 3 zay mitovy eo sokobany amin'izao. Azo eo dia misy amin'izay le andian-dahalo miankandrefana. Rehefa niankandrefana zareo nahazo ny faritry ny Amboanga dia ao zareo nahafatolo anankiroa. Fa eo no zany nahazo vaovao avy any amin'ny point de réseau. Iry ny omby niankandrefana miditra ny kizo ho an'ny manan'iny. Eo zany dia nampahafantarana ny tompona andraikitra izay zavatra. Eo no tsy ampy filometra dia tonga ny hélicoptère. Dia ny fanehatra tao dia azo babo eny ampelantanantsika zany ny omby 100 mahery eo ampelantanan'ny prezidanty fokontany Kremba izy amin'izao. Araka izany, efa misy ny vokatra azo eo ampelantanana ankehitriny, vokatry ny asan'ny mpitandro filaminana maro samihafa, taoriany ny fampiasany folo alinday ireo fitaovana ary fomba sy mahery vaika entina mifanehitra amin'ireo andian-dahalo ireo. Tsy misy fahazahoan-dalana hitrandraka na iray aza amin'ny fitrandrana Berilium ao amin'ny commune Andilana Avaratra, hoy ny ministry ny Harena Kibontany. Antony nanakatonana ny kariery izay niteraka korotana izany. Gaëtan Andriatsilavo. Manoloana ny raharaha fitrandrana Berilium ao amin'ny commune Andilana Avaratra distrikana Amparafaravola, nilaza ny ministra tompona andraikitra fa tsy misy manana fahazoan-dalana hitrandraka na iray aza.
araka izany fitandrahana tsy ara-dalàna no ataon'ny vahoaka ao an-toerana raha ny lalàna mifehin'ny arenan-kibony tany ny fananana fahazon-dalana hitrandraka na ny permis minier ihany no ahafahana manatanteraka asa fitrandrahana arenan-kibony tany eto amintsika. Iakotona zany a fa hifaritra eo andilana io dia tsy misy na olona iray ara manana fahazon-dalana hitrandraka ny arenan-kibony tany io. Zay ny ara-dalàna. Zany hoe raha atao mahitsy izy kokoa izany dia fitrandrahana tsy ara-dalàna, exploitation illicite ny ataon'ilay vahoaka miasa eo. Tsy azontsika atao nefa ny tonga dia iziroziro hoe zay ny ara-dalàna. Fa miasa teo aloha ilay vahoaka, miasa eo ilay vahoaka, anjaran'ny fanjakana no mijeriny hoe ahoana no ahafahana mampiditra an'ireo vahoaka ireo ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Taoriany ilay fifandonana manohitoina ny filaminam-bahoaka tsy maintsy niditra ny tsehatra ny mpitandro filaminana. Tsy tokony isy hatreto hangataka ny sokafan'io karera io raha ny fanazavana, indrindra ireo olom-boatendry sy olom-boafidy any an-toerana izay mikatsaka ny tombotsoany manokana. Ny afatra aloha ampitainantsika olom-panjakana rehetra, na olom-boafiditsika na olom-boatendry, dia tadidio izay hoe ny fanjakana dia mijery ny lalàna. Fa raha hitsinjon'ny vahoaka tsika aradrariny zavatra hafa izay. Ka tsy tokony hipetraka ny fitakiana hoe sokafy ny karera satria miaraka amin'ny vahoaka maro misy. Fa ny anjarantsika olom-panjakana dia hoe inona ny tandrifina andraikitra sy tandrifina diditsika ahafahantsika mampiditra an'ireo vahoaka ireo ao anatin'ny ara-dalàna ka ahafahany misitraka ary miasa pilaminana ao anatin'ny asa fitrandrahana. Hidina any an-toerana ny ministera foibe hijery fotony ny rindran-damina tokony apetraka, isan'izany ny fandaminana ny korontana sy ny fampidirana ny ampetsehatra rehetra ao anatin'ny ara-dalàna. Raha ao anatin'ny ara-drariny ianao no miteny dia mametsy ny fanjakana. Fa raha mijery ny ara-dalàna ianao dia mety hiteny hoe tena mbola fanjakana mijery ny ahatonga ny rehetra ara-dalàna no misy. Fa averiko indray mandeha. Raha fitrandrahana tsy ara-dalàna zany mijerena avy aty amin'ny ministera minina, tsy misy afa-tsy ny hoe miala ao daholo fa tsisy mahazo mitrandraka. Fa matoa mbola afaka miasa eo ilay vahoaka, matoa mbola misy ny fandaminana dia mijery an'izay maromaro iraisana izay. Ankoatra ny fijerena izay fomba ahafahana mampiditra ireo vahoaka ireo ao anatin'ny sehatra ara-dalàna sy ny fanomezana fahazon-dalana, manara-maso ny apetsaky ny vato mivoaka avy amin'ny farim-pitrandrahana ihany koa ny fanjakana, ny momba ireo mpitrandraka, ny lalakalehan'ireo vato amidy, ny fandoavana ny tamberim-bidy ho an'ny komunina sy ny faritra sy ny asa fampandrosoana ateraka izany. Totosa tamin'ity maraina ity ny fividianana filohan'ny vomiera miandraikitra ny fandiniana ireo fangatana fiampetona ny fitanana amponja sy fanenjehana solombavim-bahoaka. Ny solombavim-bahoaka Razana Kandraindry Henri Dominique voafidy atao Sakara izay kandida tokana izay natolotry ny vondrana IRD no lany tamin'izany fanampanazavana. Ambarako ary fa lany ho filohan'ny vomiera miandraikitra ny fandinihana ny fangatahana fampiatona fitazonana ponja sy ny fepetra tsy hanomezana fahafahana ny solombavim-bahoaka na ny fanenjehana azy. Ny atao ihany koa hoe commission chargée de l'examen des demandes de suspension de la détention, des mesures privatives de liberté ou de la poursuite d'un député. Lany ho filohan'izany commissionna zany ny solombavim-bahoaka Razaka Kandraindry Henri Dominique. Dia miarahaba azy sika isaorana ny solombavim-bahoaka tsirairay avy nanefa ny adidy. Tontolon'ny toe-karena kosa indray dia miemitra ny fahatelopolo ny volana jona izao ny daty famaranana fanondranana lavanilina araka ny tapaka nandritry ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Maherin'ny 110 taonina araka izany ny vokatra mbola tokony ahondrana ao anatin'izay hoy teo anivon'ny ministera ny varotra sy ny indostria Yves Richard. Ny tombra hoarina ny tondasa ny vokatra lavanilina nahondrany Madagasikara any velany. Manodidina ny 7,7 taonina zany ny taona 7,12,2020. Efa nihoatra lavitra no io izany hoe 7,4 taonina zany raha ny antotanisa azo ny 17 ny volana May lasa teo. Itsonjovana hatrany mpandraharaha sy ho fanatrarana ny fanamby amin'izay tahany vokatra voahondran'izay. Nahemitra ny 17 ny volana jona ny famaranana ny fotoam-panondranana lavanilina. Efa vita tamin'ny farany herinandro teo moa zany izay
fanisanana izay atotanisa amin'ny report de stock izay estimena eo amin'ny 300 tonnes eo ny tavela zany eny ampelantanan'ny mpanondrana amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny volana jiona zany raha ny estimation ny bon de commande voaraha eto amintsika no anaovana azy tena antotanisa misy ny entana fa tsy hoe mbola ho tedavana client dia izay ny teneniko izay hoe 150 à 175 tonnes mety mbola hitombo aran'izay dikan'izay zay zany voalohany indrindra vao nisy an'izany hoe report de stock mety ho any amin'ny 100 tonnes na 150 tonnes tsika maximum amin'ity taona ity. Ankoatr'izay namafisy minisitra tompon'andraikitra fa mandeha araka ny tokony ho izy ny fisokafan'ny tompihotazana lavanilina ho an'ny taona 2022-2023. Isan'ny tondrany fanazavana ihany koa ny vidiny lavanilina maitso farany ambany Vonjimaiky izay napetraka ho 5,7 ariary na be resaka nandritra ny andro maro. Efa miazakazaka tsika izao amin'ny fanendrena ny membre ao anatin'izay Conseil national ny vanille izay ny anjarany draikitra voalohany ho raisin'izy ireo avy ariany dia ny fametrahana ny vidy lavanilina le iafahan'ny Conseil de gouvernement adopté circulaire ny prix de référence ny vanille amin'ity taom-bokatra ity. Na mbola tsy mivoaka ary izay circulaire izay dia ny ministère sy ny isatsokajiny ary ny gouverneur ny faritra efa niresahana daholo reny mpandray andraikitra maro samihafa reny hoe tsy mahazo midina 75 000 ariary ny vidin'ny vanille amidina ho ny vanille maitso zany averiko indray ngamba n'izay vidin'izay. Efa voarindra araka izany ny datim-pihotazana lavanilina ho antaona 2022-2023 ho an'ireo toeram-pamokarana sivy. Ankoatra nefa notaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny 15 volana Jolay ho an'ny faritra Atsinanana, Vadovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana Saloatra Magoro. Ny 14 volana Jona ho an'ny faritra Anosy, ho an'ny faritra Analanjorofo 10 Jolay ho an'ny zone littorale, izany hoe ny manamorona ny ranomasina raha toka ny 20 Jolay ho an'ny zone intermédiaire, ary ny 17 volana Jolay ho an'ny zone montagneuse. Tontolon'ny serasera kosa indray dia miisa 7,700 ireo antota taratasy voaray mahakasika ny fangatahana akaratra mamatianina ho amin'ireo mpanao gazety eto amin'ny faritra Analamanga raha nambaran'ny voamera-paritra tamin'ity androany ity atao arinan'ny sivana izay natao 7,700 ireo antota taratasin'ny ekena. Abraham Randriamanana. Dingana raina amin'ny fisitrahana ny karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety ny fametrahana ny fangatahana eny anivon'ny voamera-paritra na ny commission paritaire régionale ho any eto amin'ny faritra Analamanga tamin'ireo antota taratasy miisa 7,700 voaray 7,700 tamin'ireo fangatahana no neken'ny voamera-paritra tao aorian'ny sivana natao raha toka 7,10 ireo nolavin'izy ireo. Misy ny antony nahatonga izany raha ny fanazavana. Anatin'ny raison de refus misy tsisy diplôme, tsisy expérience. Misy tsisy expérience mihitsy dia ny diplôme tsy anatin'ny le communication na journalisme fa ohatra hoe malagasy dia ohatra hoe correcteur dia mila misy an'izay zany ilay izy. Ny lalàna tsika zany sy mikasika ny hoe aiza ny misoratra hoe tena internet marina journaliste tena izy izay zany mbola tsy mazava tsara dia sahirana izay mieritreritra ty tena izy sa ty kilalao io koa manko misy tenao sy fotsiny dia mampiditra ao dia avy eo nefa ny taratasiny tsy milamina. Na eo azy izany miankina amin'ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny eo anivon'ny voamera hitambarana na ny commission paritaire centrale ny famoahana ny lisitra ofisialy ho an'ireo mpanao gazety matianina raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Miisa 5,700 amin'izao fotoana izao manaraka fitsaboana noho ny Covid-19 manerana nosy ranotatitra izay navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Isa izay ny enina maheriny 50 isanjato raha ampitahaina amin'ireo antotanisany 7 andro lasa izay miantarandriana io. Olona miisa 7 indray no namoy ny ainy vokatry ny Covid-19 eto Madagasikara ny androny omaly fa 20 ny volana May 2024 raha ny tatra navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Tamin'ny fitiliana miisa 4,700 220 ny tranga vaovao marina. Miisa 700 kosa ireo sitrana soamantsara manerana ny nosy tao anatin'ny 420 ora. 730 tamin'ireo tranga vaovao no avy ato amin'ny faritra Analamanga izay mitsinjara toy izao: 3 tao Ambohidratrimo, 9 Antananarivo Atsimondrano,
5 Antananarivo Avaradrano, 13 Antananarivo Renivohitra. Hatramin'ny omaly miisa 5,700 ireo manaraka fitsaboana manerana ny nosy izay ahitana marary manana fahasarotana miisa 12,900. Niroso tamin'ny fizarana loka ho an'ireo izay tsara vita nandritra ny méga tombola ny Canal Plus Madagasikara ny akon'ny izandray no arahantsika ao anatin'ity fanadadiana manaraka ity arahoary. Miarahabantsika manaraka ny vaovao an-tsary taorian'ny fisaria méga tombola plus izay natao tamin'ny 20 aprily dia tonga izao ny fotoana andraisan'ireo tsara vitana ny loka. Ireto avy ireo tsara vitana nahazo ireo loka lehibe. Andriary manana malala nirsoa Asimiaja izay nahazo ity fahita lavitra avo lenta ity. Antanirina Soul Zoualine nahazo ny réfrigérateur 150 litres. Arafidy manana Julien avy amin'ny Port Béger kosa nahazo ny loka lehibe indrindra dia ny scooter izany. Maro be ihany koa ianareo nahazo ny loka isan-karazany izay efa miandranareo eny amin'ny mpanjara Canal Plus manerana ny nosy. Misaotra betsaka ny Canal Plus amin'ilay fanomezana fa tena nahafa-po. Misaotra betsaka ny Canal Plus nameany loka tena mahafinaritra be dia manasa anareo izay mbola tsy manao abonnement mba hanjifa izany fa misy foana ny loha amenantsareo dia misaotra betsaka anareo konkoa nanome an'izay fanomezana izay fa tsara be sady ngeza be. Merci. Mirary fahasalamanantsika rehetra ho lavitry ny coronavirus. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny alatra volo izay mandeha amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra rehefa avy eo ary. Ankafitsy ny baolina kitra miaraka amin'ny UEFA Euro 2020. Araroto fa ny décodeur miaraka amin'ny abonnement Evasion ray volana dia 5,5 ariary. Les bouquets Canal Plus. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Ankafitsy ny baolina kitra miaraka amin'ny UEFA Euro 2020. Araroto fa ny décodeur miaraka amin'ny abonnement Evasion ray volana dia 5,5 ariary. Les bouquets Canal Plus. Maman Lisa, c'est l'heure. Ok, Marcos. Ah, tsara izy zay. Tsenao ma, paty presto io. Afako ha? Tsara salahy, tsara manafo, atao lasopy, atao misao, tian-daolo be, mafoka mosary, elle est délicieuse. Maman Lisa, ino ty? Presto. Mamanko kokoa. Fitonjato ariary. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika.
miamitombo ny abividy volom-behivavy eto andrenivohitra tato ato malona izany. Misy ireo mangalatra manapaka volo eny an-dalambe toy eny Behoririka sy Analakely. Volo izay amidin'ireo mpangalatra manodidina ny 3 alina ariary eo na zay. Mivoatra sy hita amin'ny endriny maro samihafa ny alatra eto Antananarivo renivohitra. Ankehitriny tonga hatramin'ny fangalarana sy fanapana ny volon'ireo vehivavy lava volo ireo mpanao asa ratsy ka ny faritry Behoririka sy Analakely no isan'ny malaza amin'izany. Raha ny fanadihadiana natao, lasa lamody ny fanalavana volo sy ny fanohizana izany ka maro ny vehivavy tonga manantona ireny toerana fikarakarana taovolo sy tarehy ireny. Raha volo plastika sy artifisialy no nampiasaina teo aloha, ankehitriny volo tena izy no takiany mpanjifa ka ny tombony tinady. Tiana zao ana client le nitapahana dia afaka atao extension amboarina izy tony. Maro amin'ireo coiffure eto andrenivohitra ihany koa no mividy volo lava. Reny misy olona ohatra hoe misy loha tena hoe marary izy nefa volo lava be dia tapahany. Dia misy ihany koa le olona ohatra tsy manam-bolo izy dia lasa amidiny le volony dia misy koa moa ny olona le tian'le izy satria lasa lamody be le hoe volo gasy dia lasa manao an'ireny daholo ny olona sasany no hoe ohatra mikomandy izany zao ny client hoe zay dia volo dia rehefa misy olona tonga aty aminay dia iny no anaovana réservation an'le client. Fa tena lasa tendance be le izy dia lasa ny olona amin'izao nge lasa mampatahotra le volo fa misy manapaky. Ty zao manao an'ty zao ty lava be ty dia raha ohatra zao hoe mandeha tongotra dia tonga dia misy manapaky ty dia amidiny indray avy eo. Tena le mangalatra aloha tena misy satria ny eritreretiny hoe ohatra hoe tapana raha ty zao ty fotsiny zao ty aminaty ty zao amidinay 213 000 ariary. Dia ty zao dia eritreretina raha tapahany ty dia mety amidiny 250 fotsiny na ohatra izany dia vola. Maro ihany koa ireo mivarotra ny volony amin'ny tambazotra tsirasira amin'izao fotoana izao. Ao koa ny tonga manantona ireny toerana fikarakarana taovolo sy tarehy ireny. Misy an'ireny fa zay aloha efa tsy azo antoka dia zay tsy mividy satria ny anay tonga dia le volon'le olona tonga eo mihitsy no tapahana dia iny no raisinay fa raha vao hoe volo entin'olona dia zay tsy mividy satria tsy fantatray hoe manahoana iny nefa ny resaka lohan'olona saripady be. Rehefa hitanay fotsiny hoe mety aminay le izy satria tsy vidiana amin'ny centimètre fa mandeha par gramme satria reny volo reny mantsy misy amin'ny gramme dia arakaraka an'iny izany no vidiny fa ohatra ny anay aloha miankina amin'ny fanarana le olona misy le olona ohatra hoe atiany hoe atao blanchina ny volony ohatra hoe atao make-up izy dia omenanay maimaimpona le volo. Le olona hoe mba omenareo kely azy foy misy ndray ohatra an'izany satria za ozy tena tsy sakafo tsy manam-bola mihitsy fa le hoe olona lefa le mitondra reny zany efa avy mibizina be reny. Volo izay vidin'ireo mpikarakara taovolo amin'ny vidiny 2 alina hatramin'ny 3 alina ariary ary tonga amanitsiny izany aorian'ny fikarakarana maro samihafa. Dia misy ny 50 000 ariary 100 000 ariary be indrindra ny anay noho n'ilay izy izay efa commandena client moa dia izy koa men'ilay olona anay maimaimpona moa izany ny ankabeazany dia sarotra be ny manararaotra be an'ilay olona. Tena hita hoe tena anatina fahasahiranana ilay olona matoa hoe hatramina volo avy ve dia efa hita hoe angalarina satria taloha zao tsy manisy an'izany hoe volo amidy hoe volon-doha tokony hoe ho atao angambany rehefa hita hoe tsy azo antoka ilay izy dia aleo mba tsy alaina eny nefa koa moa misy le amin'izao nge le fitiava-kely koa mampalahelo be na le hoe olona eny an-tsena eny ary tonga dia tapahana ny volony dia zay zany mba conseil-ko hoe aleo na dia mafy ary le fiainana fa aleo kosa mba tsy hoe andeha angalatra volo dia iny andeha amidy sy nanana le sakafo. Manoloana ity trangan-javatra ity anovan'ny fihetsika mampitondran-tena ny vehivavy lava volo rehefa amin'ny toerana be olona hoy ireto sendra ny mpanao gazety ireto. Volo zao voninahitra ny vehivavy tsy mety mihitsy izany ka ilay misy mivarotra misy mividy dia zay lasa mampiroborobo anazy hoe tonga dia misy sa mangalatra eny ananiny eny mihitsy misy efa misy olona mandray zany angeny angalarany azy dia ny fitandremana teneniko izy manongizay atao sinao rehefa ny vorivory olona. Volo zavatra tenanao fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra tsy tokony anaovana izany toetra izany hoe alay izany volonao tsy mety. Ny tokony atao izany raha ohatra hoe mandeha ka manao volo lava dia tokony afarotra foana ny volo. Tsy tokony asaritadrisaka na hoe atao bango tokony raha hoe lava be fa tonga dia tezan'olona dia aleo afarotra atao miorina eo ambony. Ilaina araka izany ny fahamelon'ny tsirairay no nitrangana tsy fandriampahalemana amin'ny endriny maro samihafa eto amin'ny renivohitra Gasikara. Lafa vaovao hafa kosa indray dia voahitsakitsaka ny zony ireo mpandraraha eny anivon'ny anjery manontolo ranonambara ny fiombonamben'ny SPATU tamin'ity androany ity eo ampiandrasana ny famahana ny olana izy ireo ankehitriny. Nanao fanambarana ny filohan'ny SPATU na ny syndicat du personnel administratif et technique des universités Androany tao Mahajanga
manoloana ny olana misy amin'ny tsy fahazaony mpandraharaha ny karaman'izy ireo. Nambaran'izy ireo ihany koa fa voaitsakisaka ny zoany maro samihafa. Dia voafaritra fa tsy tokony ohatra ny valondro amin'ny fotoana mahazatra ny fahatarana fandraisana fandoavana ny karama izany. Raha tsy hoe misy antony tsy azo oharana. Nefa nanomboka tamin'ny volana janoary 2020 dia misy izany ny fahatarana karama vao tonga eo am-pelatanan'ny mpandraharaha tsirairay avy manerana ny nosy. Raha tsy tanisa fotsiny hoe Université d'Antsirana efa bolana, IST Ambositra 5 volana, Université ny Fianarantsoa 2 volana, Université ny Mahajanga Toliary Antananarivo Croix nisy ny fahatarana karama volana Mey. Ankoatra ny fanitsakitsahana ny zoany mpiasa ireo, takian'izy ireo ihany koa ny andoavan'ny karama ny raha ny fanazavana. Takianay ny fandoavana ny karamanay araka ny tokony ho izy amin'ny fotoana fandraisana izany araka ny lalàna velona ny fehiny mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Takianay ny hanomezana vahaolana maharitra anay mba tsy hiverimberana n'ity olana ity intsony. Takianay ny hamerenana sy ny tsy ikitihana ny tambo-karama na indemnité de technicité izay tombotsoa efa ny sitrahanay hatry ny ela sy ny fampitoviana izany manerana ny université sy ny IST manerana ny nosy. Takianay ihany koa ny tsy anasazian'ny mpandraharaha rehetra izay mindrambola any amin'ny banky noho ny fahatarana karama izay tsy avy aminy velively ny antony mahatara izany. Takianay ihany koa ny fandoavana ara-potoana ny CPR sy ny CRCM. Raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra androany, efa eo andalam-pikarakarana ireo fitakiana maro samihafa ireo ny ministera amin'izao fotoana izao. Ny aikanto ny kolotsaina ny vakoka ahafahana manandratra ny Afrika amin'ny itiavantsika azy. Io no loha hevitra tamin'ity taona ity ho an'ny fanamariana ny andron'ny Afrika. Miroso amin'ny fanomezan-danja ireo teboka telo ireo ny tetika maro ny fitondrana malagasy araka ny laten'ny ministra ny raharaham-bahiny Omaly Miandarandrianaivo. Ahafahana mampiroborobo ny toe-karena sy mampandroso ny firenena ny fanomezan-danja ny kolotsaina amin'ny firenena iray. Miompana tanteraka amin'izay ny lohahevitra tamin'ny fanamariana ny andron'ny Afrika tamin'ity taona ity, ny aikanto kolotsaina ny vakoka ahafahana manandratra ny Afrika amin'ny itiavantsika azy. Io no lohahevitra tamin'izany. Ho an'i Madagasikara, hita taratra amin'ny alalan'ny tetika maro ny toto-tsaina hatramin'ny taona 2024 ny fanomezan-danja izany. Concrétisation de l'aspiration 5 de l'agenda 2063 qui vise une Afrique dotée d'une forte... Ho fanatanterahana ny voalaza anatin'ny agenda 2063, ny firenena afrikana dia nasaina metraka paikady sy hetsika samihafa mba ahafahana manatratra ny tanjona ny taona 2024 izay ny firoborobon'ny kolotsaina afrikanina. Mifandray amin'io tanjona io ny initiative Emergence de Madagascar dia maneho ny mahazava-dehibe ny fanomezan-danja indray ny vakoka malagasy ny kolotsaina ho arenan'ny firenena ary mampiakatra ny ambom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana. En tant que richesse nationale pour le renouveau de la fierté nationale et du patriotisme. Fanomezan-danja ny tanora amin'ny alalan'ny hetsika ara-kultoraly sy ny fanandratana ny kanto malagasy, ny fitohizan'ny famerenana ny vakoka malagasy eto an-toerana sy ny fitahirizana izany ho an'ny taranaka any aoriana, isan'ny atao laharam-pahamehana ireo raha ny fanazavana. Tsy aivina Omaly no mariana ny andron'ny Afrika ity. Amin'izao fotoana mampirongatra ny valala izao any Atsimo nosy angatahana vaovao mahakasika ny toerana ahitana izany ireo tantsaha. Efa misy ny paikady napetraka andrarahana fanafody ho ny ivitoerana famonoana valala Gaëtan Andriatsilava. Antony iray mitondra fahasahiranana ho an'ny tantsaha mpamboly ny fisian'ny andiam-balala ary fotoana mampirongatra azy ankehitriny. Tena mampanahelo anay ty valala ity. Fa izy ro mamono anay eto amin'ny commune Koligny ity. Tsy misy raha nambole ay, ndra ty tsako ay, ndra ty akatony hane ze biby ny tavela ng'ombe ny tavela raiky maty. Efa misy ny paikady ho entin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono
amin'ny alalan'ny fitoerana famonoana valala eto Madagasikara na ny IFVM. Izy ireo izay nidina ifotony ny jery akaiky ny zava-misy ka nametraka ireo olona mpamono valala miaraka amin'ny fitaovana sy ny fanafody ilaina amin'izany. Izany hoe ny distrikty Amboasary, ny distrikty Ambosombe, ny distrikty Tsombe, ny distrikty Beloga zany zay nahitavana, zay nahazoana signalisation rehetrarehetra zany dia nametrahana ekipa, nametrahana fitaovana ary nametrahana fa pesticide na fanafody-mbalala mba hiaditsika amin'ny valala. Amin'izao tsika miresaka zao zany dia amperinasa tanteraka ny ministère ny fambolena fampianarana jono amin'ny alalan'ireo teknisiana reto, amin'ny alalan'ny ifitoerana fambolena valala ka midina ifotona zay mba hijery akaiky ny zava-misy sady nametraka koa moa zany ny fitaovana sy ny ekipa rehetrarehetra aty amin'ny faritra anosy sy faritra anosy. Zava-dehibe hoy ny ben'ny tanàna ao trano maro izay isan'ny komunina enina nahazoana tatitra mahakasika ny fisian'ny valala ny fisorohana mialoha tahaka izao. Ny zava-dehibe dia efa andala fahafatesana ny valala rehetra izay nanahitaina ny distriky ny Amboasary ray manontolo amin'ny mahasolotena ny ben'ny tanàna ato anatin'ny distriky ny Amboasary ny tena. No mafisy ny tale generaly FVM tamin'ireo tantsaha ny tokony hanomezana aloha ranom-baovao amin'ny fisian'ny valala ahafahan'ireo tompona andraikitra mandray ny tanàna avy hatrany. Ahitana ireo mpamono valala avokoa ankehitriny ny ao amin'ny faritra Anosy sy ny faritra Androy ary efa nitoerana avokoa ny fitaovana sy ireo karazam-panafody iadina amin'ny andimbalala sy ireo bibikely mpanimba voly. Miverina mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra, avakitrano, fanendana, saika mahazo vahana rano fokotany izay nanaovana fanadihadiana, voakasika izany ihany koa ny commune manodidina. Yves Richard. Mitaitaina manoloana ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny mponina saika eto Antananarivo renivohitra tao anatiny andro maro. Tsy atoandro tsy alina, miseho amin'ny andro maro ny asanjolahy, raha ny tatitra nataon'ny mponina teny Ankasina sy ny manodidina. Tsy mihitsy moa zany izay tena atao fa misikotsikotra varavarana izy dia tsy hita hoe inona ny tena ho zaro. Fa izay mila mihaino eny dia misikotsikotra varavaranao foana izy. Efa nisy tato fa tsy azo izy efa tapa-bolana teo ao izay. Dia montaona no saika alain'izay nipetraka tao amin'ny couloir tao. Amin'ny hariva zao ety efa mihidy aloha be hatramin'ny confinement. Efa tsy mivarotra hariva intsony hoe avaly fa mifito sasana fito dia mangoronetana daholo manidy-tsena daholo. Amin'ny alina aloha mbola milamina fa eo amin'ny amin'ny valo eo zany eo amin'ny sivy eo izy ohatra manendaka nataon'ny zareo. Isan'ny mbola tsy afabela amin'izay trangana tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro izay ihany koa ny commune manodidina. Isan'izany ny eny Ambohidratrimo nanaovana fanadihadiana. Any amin'ireo faritra lavitra sy miataka ny tanàna ny tena manjaka ny fanafihana hoy ny lehibe ny district. Tena amin'ny commune Anosy zany somary naherihery kely ilay ataka maharome tao izay. Fa ankehitriny no fametrahana ireny foto-drafitrasa isatsokady izay ho an'ny gendarmerie nationale reny dia efa tsara zany ny ka amin'ny resaka fandriam-pahalemana izay. Nisy ihany kosa nefa ny alabotra eny antsefatsefany eny. Raha itsika fotsiny ohatra zao ny any amin'ny ka ny commune Ampangabe, Fiadanana, Mahirezy iny dia efa nilazaina moa zany ny tompony andraikitry ny fandriam-pahalemana eny satria somary nahazoazo vahana kely indray zany ny alatra omby tao ao izay. Antsoava araka izany no ataon'ny mponina hanatsarana hatrany ny fandriam-pahalemana eto amintsika. Mahakasika io izay tokony hitondrana vahaolana mahatra isian'ny filaminana antoko ny fampandrosoana marina. Nasipana-vaozana amin'ny alalan'ny famerenana ny fampianarana teknika ny anivon'ny CMP ao Fianaratsoa. Izay no isan'ny nivoatra nandritra ny fanamariana ny fahavalo amby 70 taona ny sin'ity sekoly miaramila ity. Abraham Randriamanana. Miverina ny fampianarana teknika eo anivon'ny CMP na ny sekoly miaramila am-pirenena ao Beravina Fianarantsoa tao aorian'ny fanafoanana izany nandritra ny taona maro. Napetraka ny fanatsarana ny rafim-pampianarana eo anivon'ity sekoly ity. Nanamafy nandritra izany ny ministra ny fiarovam-pirenena fa itoy ny fanavaozana ireo rafitra isan-sokajiny. Anatin'ny kion-dalana ny tafika malagasy ankehitriny eo amin'ny fanitsina
firosoana bebe kokoa hatrany amin'ny fanasarana ny rafitra izay misy. Tsy aivina omalina namarina ny 7 taona nijoron'ny semipi na ny sekoly miaramila amin'ny pirenena ho beravina fianaran-tsoa. Vaovao mampalahelo kosa indray dia banga indray ny tontolo politika eto Madagasikara. Nodimandry omaly i Gabriel Rabiarmanana izay mpampianatra pikaroka no sekretera jeneraly ny antoko monima arahoary ny antsipriny izay. Misaona ny tontolo politika sy ny anjerimanontolo. Nodimandry omaly ny sekretera jeneraly ny antoko monima Gabriel Rabiarmanana. Ity farany izay pikatroka mafana fo sady nahitsy teo amin'ny fanehoan-kevitra ara-politika. Anisan'ireo akaiky ny mpanorona ny antoko monima ny tenany niaraka tamin'ny dadamonja sy ny zanany. Etsy andaniny, anisan'ny mpikambana eo anivony mpampianatra pikaroka na ny CSS sady mpahay sy mpandalina ny geopolitika ary mpampianatra tantara ihany koa ny tenany teny anivony université maro eraky Madagasikara. Maro ireo mpianatra no nandrato fahaizana taminy sy nampitainy ny traikefa eo amin'izay sehatry ny taranja izay. Ny Kolo TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Naniozantsika ny vaovao kosa indray dia eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny trangana fanonganam-panjakana androny sesy atao anatin'ny 9 volana tany Mali. Ny fiandohan'ity herinandro ity nokadray ny tafika ny filoha sy ny praiminisitra ny fitondrana teteza mita any antoerana fanadina. 9 volana aty aoriana miverina indray ny tantara ny Mali. Nanambara ny olobe sy manam-pahefana any antoerana ny kolonel Assimi Goïta fa nosamborina ary nogadraina ny filohan'ny teteza mita Bandao sy ny praiminisitra ny teteza mita maliana Mokhtar Ouane. Fanonganam-panjakana faharoa tao anatin'ny herintaona latsaka. Manoloana izany tonga ny Bamako androany delegaciona avy amin'ny CEDEAO tahaka ny nisy tamin'ny 2020. Eo amin'ny junte militaire izay nametraka ny filoha sy ny praiminisitra ny fitondrana teteza mita maliana. Nahazo lalana tamin'ny jointe ihany koa ireto mpanelanelana ireto eo amin'ny filoha sy ny praiminisitra any amin'ny fonja miaramila ahafahana miaino ny feony sy mitady ny vahaolana hisoroana ny krizy ara-politika sy ara-toekarena mafy kokoa noho ny zava-misy ankehitriny. Manoloana ity toe-draharaha sy fanonganam-panjakana vaovao ity mitaky ny anomezana fanazavana sy ny fomba ikarakarana ireo tompon'andraikitra ambony ireo izay nidina any amponja ny firenena mikambana. Any Bamako raha ny zava-misy milamina ny tanàna ary manao ny fiainana andavanandro ny olona na eo aza ny krizy politika misy any antoerana. Raha ny vaovao farany voaray nametra-pialana tany amponja io arivo ny praiminisitra sy ny filoha maliana. Tsy mbola fantatra kosa ny antony na antsitrapoana nisy teritery tamin'ny endriny maro samihafa. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany nanaraka izany soa fa tsara dolo. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.